efa neodeo ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo mirahalahy mipetrana tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samidina sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraiky fandarana resabe voalohany amin'ny taona 2024 miarapa toko lasy toko vavy makasitraka atsika rehetra izay manaraka izany fandarana izany isaky ny aliny zoma toy izao ty androany zoma fa efatra ny volana janoary ty tokoa no fandarana voalohany arahantsika ary dia ararotina anolorana ny fiarabana momba mpiraritso mitafotafo ho any isa-tokatrano izay miaraka aminay manome avarapatana fandarana amin'izao alina izao noho izay fahatongava ny taona vaovao 2024 izay ny safidy manokana ny resaka ny tanora amin'ity alina ity ny fandarana resabe satria dia ny tanora no menay ny avarapatana ovahiny hitondra ny heviny amin'izao fiandohan'ny taona izao ry zareo eo aveo anivon'ny vovonam-pirenen'ny tanora na ny plateforme nationale des jeunes na PNJ no nasaina hiaraka hitafatafa sy dindinika amin'ity alina ity amin'ny alalan'ny filohany Andriamatoa Naivson Jean Désiré miarabanao tompoko ary miarabanao tratry ny taona ihany koa misaotranao tonga hito amin'ny fandarana amin'izao alina izao miarabanao fa ary miaraba atsika vaoaka malagasy isam-baravarana amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ny mpikambana amin'ny vovonam-pirenen'ny tanora manerina Madagasikara no iarabako antsika rehetra natratra nyty taona 2024 ity ary irariana isomba ho taona azotsika malagasy isam-baravarana ny anjara masoandrotsika ity taona 2024 ity ary afahantsika miroso amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny firenetsika mialohany tena idirantsika ao anatin'ny fotoatan'ny dinidinika sy faneho-kevitra Andriamatoa Naivson Jean Désiré ny fantanina voalohany manitikitika hoe iza moa zany PNJ na vovonam-pirenen'ny tanora zany mety misy ny mahafantatra azy fa mety misy ihany koa mbola izao vao mifakana hita fanatitava amintsika amin'ny alalan'ny fandarana tsara ngamba hitondrana fanazavana ny ara-tantara sy ny karapanondron'ilay vovonana ny vovonam-pirenen'ny tanora tokoa dia sehatra anankiray fikambanana ahafahan'ny tanora mivondrona manao tambajotra ary mandray andraikitra amin'ny sehatra samihafa izay ahafahany manao an'izany andraikitra izany fa io vovonam-pirenen'ny tanora io tsy hoe tonga dia tonga ho azy akory fa nisy vina tany amin'ny taona 4 tany hoe maninona moa ny tanora izay miaina ny olana andavanandro miaina ireo ataontsika hoe misehatra samihafa eto amin'ny firenena no tsy mba mitsangana mba maneho ny heviny mba ho fantatry ny olona dia nisy fionana tanora vitsivitsy tamin'izany niainga tamin'izay hevitra izay le izy taty amin'ny 24 efa samina vitavita ny fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony dia nanomboka amin'izay ny fionana hoe alaotsika nao sehatra fiaraha-midinika na cercle de réflexion moa mahavantana antsika rehetra mikasika ny fiainam-pirenena tsy resaka politika fotsiny fa tena nisy loha-hevitra 2 netretondodiniana tamin'izany fotoan'izany rehefa nanomboka iainga moa ilay sehatra fiaraha-midinika dia nipotra ny hetsika 7 ary tao anatin'ireny hetsika 7 ireny rehefa nandinika izay dia natsapy mbola ilay mpisehatra politika mahazatra foana ny mbola hitantaratra eo aloha fa ilay tanora vaovao izay mba manana ny heviny dia ohatrany somary any arindrina dia nanapa-kevitra hoe maninona moa itsika no tsy amory ny tanora eran'i Madagasikara ka iresaka olan'ny tanora ary ijery koa izay mba azotsika atao ho amin'ity firenena ity dia nanao izay ny fionam-be-pirenen'ny tanora na ny conférence nationale de jeunes tamin'ny volana jona 7 ary rehefa vita ny conférence nationale de jeunes io na ny fionam-be-pirenen'ny tanora dia nanapa-kevitra izay hoe aleo tohizana izy ity ary atao izay ahatonga antsika anenika ny firenena manontolo mba hisy rafitra ny tanora anankiray afaka mitondra ny hevitry ny tanora ary rafitra anankiray ahafahan'ny tanora mandray andraikitra misehatra samihafa ny farany amaranako azy angambany amin'ny fanazavana dia ny PNJ dia misy voamera anankiefatra ny voamera voalohany dia ny voameran'ny fanatanjahantena sy fialamboly izany hoe ao anatin'ny PNJ zany dia misy sehatra amin'izay faharoa dia misy ny voameran'ny kolotsaina sy ny fahaizamena fahatelo misy ny voameran'ny fiofanana sy ny fanentanana ho amin'ny fandraharana ary ny farany
izay everintsika fa zava-dehibe ihany koa dia ny fahaiza-mitarika sy ny politika izay voamera anankiray satria ny tanora dia mila mioma tena ihany koa handray andraikitra eto amin'ny firenena fitambaran'ireo zany ny sehatra esan'ny fofona-pirenen'ny tanora tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny rehefa miresaka tanora matetika na amina fofona-pirenena ohatr'izao na amin'ny ndresahanao teo hoe karazana faribolana devitra na tahalana devitra ho an'ny tanora dia ohatrany misy sary tonga dia mipetraka foanao tsy amoaka n'le sary fa nytiako anteneny hoe ho an'ny PNJ iza moa ny tenenina rehefa miteny hoe tanora zany ianareo anatin'izay satria matetika dia ny tenenao teo hoe niandrina vita fianarana dia betsaka mieritreritra hoe ny avaram-pianarana ihany ve zany sa iza ihany ny tafiditra ao anatiny iza le tanora resahana eto ny antony dia satria iolay sehatra ny rahany dinika io dia niainga tamina tanora vitsivitsy izay tsara fantatra fa avy teny ny sehatra ny ambaratonga ambony ny aingana fa rehefa tonga ilay fioanam-be-pirenena dia ny sehatra rehetra misy ny tanora mihitsy ny natsona ny fampidinika atao ka raha miteny zany hoe izy ny vovona-pirenen'ny tanora dia nitarika ny nataonay fa ny hevitra rehetrarehetra nentina atao amin'ny fionam-be zany dia hatramin'ny tanora tatsaha ny tanora any amin'ny sehatry ny asa ny tanora any amin'ny sehatry ny fandrarana tanora amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena ny tanora amin'ny sehatra samihafa zany fanatanjahantena sy fialam-boly hatramin'ny artista dia tonga nanatrika an'izany fionam-be zany ka niainga atao ilay fototry ny fofona-pirenen'ny tanora fanao matetika eto amin'ny fandaharana ny mitodika foana ny tantara sy ny zava-misy teto amin'ny firenena tanora dia nanana andraikitra trano tamin'ireo kiondalana lehibe sy ny fivadian'ny pejany tantara tamin'ireo repoblika rehetra nisy teto Madagasikara ny zava-misy anefa arakarak'izay afanampon'ny tanora mihetsika izay nitovy maika na pikatso tsy tafavoaka ny tonelina tamin'ny révolution socialiste dia irendray miditra teteza mita somary lavalava indray zao ahoana ny fahitan'ny tanora n'izay resaka pratika politika eto amin'ny firenena izay satria tompony hevitra hatrany amin'ny fanovana ny tanora kanefa tsy tafapetraka foana izay fanovana izay mato mbola eto tsika io dia zavatra ny velimberina teo amin'ny tantara ary rehefa jerena le izy dia zao misy zany rehefa tonga le hetsika dia eo amin'ny lohalarana ny tanora rehefa vita le hetsika dia manomboka tafakisaka tsikelikely le tanora fa misy andihana olona hafa tafatsofoka eona mahatonga an'izay izay zavatra izay ny fahitako anazy zany dia hoe tsy nisy aloha zany sehatra nahafahan'ny tanora ohatrany hoe rafitra nahafahan'ny tanora tonga dia atontsika no ahafahantsika mandraindraikitra any hoe tonga zany le tanora amina ataotsika raha miteny frantsay sy te informel fa raha miteny malagasy zany dia sehatra tsy dia teny hoe misy fenitra loatra ahafahan'ny tanora zany rafitra mazava dia mazava loatra fa misy vondron'olona be da be anaty rafitra rehefa tafatsofoka dia reny no matetika tonga eo amin'ny ataoko hoe sehatra voalohany fa ny faharoa ihany koa dia misy ihany koa indray fahatahorana aloha tamin'ny fotoanandro hoe rehefa tena tonga tokoa ilay andraikitra dia ohatrany somary misy miaohatra ihany ilay tanora ary izay ny hoe no sy nananganana ny vovona-pirenen'ny tanora hoe sehatra fahan'ny tanora miomana amin'izay fandraisana andraikitra izay ary ny zava-misy teto amin'ny firenena ihany koa dia zao ny tena hitako olana teto amin'ny firenena tsy nahatafavoaka atsika dia zao rehefa mahazo ny zava-misy zany dia alaina aloha ny fanjakana izay vao mitady olona izay vao mieritreritra hoe inona ny atao zava-misy teto hatramin'izay zay raha dalinitsika hoe tamin'ireo amin'ny fitopolo dia nahongana aloha ny fanjakana dia tsy hita ilay olona hitantana dia voaterina namena miaramila ny fitantanana firenena tamin'izany dia rehefa namena miaramila izy dia teo vao nisy olona nitady hevitra tany hoe ity ranga misy boky mena ity misy hevitra ohatran'izao any hoe rehefa jerena zany izy dia ohatrany hoe miainga fotsiny amin'ny hoe andao aloha akisaka fotsiny le teo aloha tamin'ny raiky amin'ny sivifolo mitovitovy an'izay ihany koa satria raha jerentsika tamin'ireny fotoana ireny inona programme nasanao hoe tsy misy izany zavatra rehetrarehetra zany na tamin'ny roa sy roa arivo range ohatran'izay koa le izy efa ty amin'ny fito sy roa arivo vao mieritreritra andao tsika hanao ino map any afaka 5 taona aloha zany vao mieritreritra hoe ty ara zany no mety atao amin'ilay firenena zava-misy zany dia izay zany tsapa ka ny hitako eto amin'ny firenena zany dia hoe alaina ny fanjakana dia atsangana ny atoko politika dia atsona ny olona miditra ao izay vao mieritreritra hevitra fa raha ny tokony ho izy tokony misy vondron'olona aloha mitovy hevitra ny tokony angana zany fotom-pisainana ny tokony angana fomba fiasa ny tokony angana farisendahatra ny tokony angana
rehefa resy lahatra ny olona mivondrona anaty rafitra zay anao vao tokony mieritreritra haka-fanjakana dia izay zavatra izay mahatonga hoe tara foantsika satria ilay olona mandeha aloha olona anankiray na roa ary ny zava-misy amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny atoko politika dia saika hoe fananana manokana ilay mpitarika politika amin'ny akapobeany ary ny fifandraisam-pikambana sy ilay filoana atoko dia mitovitovy endrika anankiroa ny hitanay ny endrika voalohany dia hoe tompona orinasa sy mpiasa zany hoe tonga dia lasa ohatrany hoe io misy patron anankiray karama ve zany le mpikatroka politika ao anatin'ny atokony tika zany amin'ny akapokapobeany tsy dia teny hoe karama le izy fa fitenin'ny olona moa dia io patron dia zay nety natonga metrehatra hoe lasa ohatrany hoe fifandraisana tompona orinasa sy mpanampy sy mpiasa zany izy dia rehefa mibaiko zany ny ary ambony dia tsy maintsy manaraka ho azy ny ety ambany ny zavatra misy nefa ny raha ataoko hoe misehatra ara-dalàna eran-tany dia ny sehatra politika dia sehatra anaovana adevitra ikaroan-kevitra ary rehefa hita levitra dia ao anatin'iny ao mijery hoe iza ny olona izay azo lazaina fa hitarafana n'izay hevitra izay ka maharesy lahatra amin'ny vahoaka many hoe lay mitarika zany dia karazana figura ozytsika na endrika anankiray hitarafana n'izay hevitra izay zava-misy koa indray amin'ny endrika faharoa hita koa dia hoe fifandraisana eo amin'ny samy hoe ity misy olona anankiray malaza ndao ataontsika hoe star amin'ny teny malagasy ary reto le misy an'ilay ataontsika hoe club de fan na hoe mpanohana tsy misy fepetra zay koa zavatra hita amin'ny tontolo politika hoe ty misy olona ray dia iny zany le antsony hoe star ohatrany any amin'ny artiste io zany dia reto le club de fan dia zava-misy dia miandra n'izay ataon'ilay star na le olona ataontsika hoe malaza anankiray zany ilay be da be mpanaraka azy ka zany zavatra zany hitako hoe tokony efa hiditra amina sehatra io indrindra mantsy tapahako kely ianao ndre matorany avison Jean Désiré nikikika fandovana tranytsika teto Madagasikara fa ny zava-misy raha zay fanazavana ny fomba filalao sy fomba fiainao anaty politika teto amintsika izay tsy ilay fandovana changement no nisy fa fandovana olona remplacement angamba zany no malaza azy ho an'ny PNJ manokana manana sorotsoritra karazana hoe fenitra tokony apetraka amin'ny filalaovana politika avy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao miainga amin'ny hevitra roa ny PNJ izay mihitsy no anisan'ny hoe ny edikevitra andritry ny taona maro inona ny tokony ho any tsara borikitsika ary nisy fotoana ary efa natsoana fikambanana anankiray nitondra n'izay loha hevitra izay hoe ahoana ny ahafahantsika manao fanorenana vaovao ny fanaovana politika eto Madagasikara zay no nahatonga ny PNJ ngetsy hoe andaontsika hanangana vovonam-pirenen'ny tanora dia hiantso ny tanora hiditra tsy zay no natao fa hoe andao aloha hifampidinika ny tanora ary eo anatin'ilay fifampidinihan'ny tanora no mamoaka foto-kevitra samihafa iombonana ary tsaroko tsara fa nisy mpanao politika anankiray tafaresaka tamiko dia nanontany amin'ny mihitsy izy fa inona ty PNJ any laty zay mihitsy mola izy raha ataoko faharango sosina fa inona mahatonga anao manontany an'izany zay ozy izy atoko politika efa niorina 10 taona fa misy faritra mbola tsy misy anay tonga any zay misy PNJ any fa izy anao ambadika areo marina dia tsy misy ambadika fa no le fionana sy le fifandresen-dahatra atao anatin'le fionam-be dia le tanora mivory taty any dia efa nanangana ny sampana rehetrarehetra tany amin'ny faritra nisy azy ka zay le hoe inona zany no nataoko hoe fanavaozana voalohany sorotsotra dia hoe raha anangana fikambanana nantoka anankiray everiko fa tokony miainga amina hevitra navondrona maromaro ary everiko fa le lalàna vaovao tokony hahafahana manao an'izay ihany amin'le hoe olona ronjaty farafakely no manapa-kevitra anangana toka anankiray ny antony dia mba hoe hevitra na olona maromaro fa tsy hoe misy olona anankiray te hahaka fanjakana dia izy manana ny eto manana rehetrarehetra dia anangana toko politika izy nefa le faresendrahatra tsy mipetraka koa reo amin'ilay mpikambanao aminy dia izay ny zavatra zay ne mahatonga antsika lasa ohatrany hoe ny olona mpikambana taty amin'ny PSD taloha ihany ny lasa nanao RMA ny olona nanao RMA ihany lasa nanao INDD ary betsaka amin'ny olona INDD sy ny RMA ihany ny lasa taty amin'ny teko Madagasikara dia mbola betsaka amin'ireo koa no mbola miova amin'izao fotoana izao satria tsy mifototra amin'izay faharesen-dahatra zay ny voalohany indrindra faharoa dia hoe tonga angamba amin'ny fotoana satria andraikitry ny fikambanana nge atoko politika no mitaiza ny mpikambanao aminy
anisan'ny andraikitra ny toko politika zay manomana mipikambanao aminy no tompona andraikitra zava-misy a rehefa mahazo fahefana le olona dia tsy manan'olona izy apetraka nanontalehan'ny kabinetra ny ary mety tsy ahita kory izy kanefa raha tena marina amina fikambana politika anankiray tokony misehatra anomanana olona ho tompona andraikitra anomanana olona ho minisitra anomanana olona ho solombavam-bahoaka anomanana olona ho be ny tanàna miseham-piofanana ao anatin'ireny atoko ireny ary izay fahitana anazy izay anisan'ny fanavoazana anankiray faharoa anjara ny atoko politika koa ny mivoy ny heviny sy ny fotom-pisainany eo amin'ny vahoaka manodidina azy inona moa izay hevitra zay ohatra hoe anisany ohatra raha miresaka zany tsika hoe ahoana ny atonga ny malagasy anisy foto-kevitra anankiray zay malagasy mba ho tia ny taniny ho tia ny fireneny raha miresaka teo kareny zany zao tonga dia mazava be zao tsika miady amin'ny tsy fananana asa fa miteny aminao fa raha ny malagasy fotsiny misy an'ny zareo syndicat ny industrie de Madagasikara zao na ny SIM zao dia manana an'ilay teny filamatra hoe manjifa ny vita malagasy aho tombony ho an'ny rehetra zavatra ngeza be zany fa raha ny tena marina dia ny antoko politika tokony mitaiza ny malagasy fa raha ohatra ao anatin'ny roa volana fotsiny tsika manjifa vita malagasy raha misy atao hoe vokatra anankiroa mitovy eo ka nyray vita malagasy ka tsy fahintsika iny misy asa iforona be daholo satria hitatra ireny orinasa ireny manana orinasa mahafantatra orinasa anankiray vavolombelona zany idirantsika izay lafa nitoekareny zay rehefa aveo fa ao amin'ny lafiny politika no tiako asiana fanamariana kely sady anoizanao azy hoe nisy foana teto fifidianana ary nisy foana teto toko politika nandray anjara tao anaty fifidianana ho afy koa zao ny fifidianana manaraka amin'ny volana meanty taonty raha ny tetiandro izay fanavoakan zareo ny anivon'ny senita ho an'ny PNJ ve zany tsy nisy na feno ny fepetra ho manara-penitra ireo atoko rehetrarehetra zay fa nisy hatramin'izay sa misy ihany ny atoko azo heverina fa nanaraka an'izay lalatsaina izay tamin'ny fametrahana fototra eo reny zavatra misy aloha amin'izao fotoana zao manomboka meomakomana ny atoko politika amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ary ny tena magagatra zao manomboka mandeha ny fizarazarana zavatra raha ny tena marina ny hoe fizarana hevitra no asan'ilay atoko politika fa raha fizarana zavatra zany asana fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana zany na ONG satria ireny no efa misehatra isany mahafantatra ny fomba samihafa irety ny olona marefo eo amin'ny fiarahamonina ohatran'izay koa ohatra ny sehatra sosialy anivon'ireny atao hoe rafitra ambaratonga pahefana samihafa ireny misy rafitra sosialy fa ny zava-misy amin'izao tsy misy hevitra zaraina amin'olona tsy fantatra ianao na mahatsapa an'izay na tsy fa tsy mahita aloha hoe ity ny hevitra zaraina amin'olona fa ny akamaroany dia ity ny zavatra zaraina aminareo ka izay zavatra izay hitako hoe anisany mahatonga n'ilay olom-pirenena rehefa mametraka ny safidy dia iza ny nanome anay fa tsy ny hoe iza ny manana hevitra tsara kokoa ary maharesy lahatra mpandroso ny firenena ka izay ny hitako hoe anisany manapotika ny firenentsika satria sady tsy mitaiza ny vahoaka hiasa zay resantsika any amin'ny teokareny zay hoe manala n'ilay antsoina hoe culture de travail ao anatin'ny olona anie zany raha hoe niasan'ny atoko politika mizarazara zavatra fa ny tena marina ny asan'ny atoko politika dia mitaiza ny olom-pirenena mitaiza ny mpikambanao aminy ny voy an'ny lefitra mba hananatsika fotom-pisainana mirona amin'ny zavatra tsara kokoa ary zay ny hitako zany hoe manahirana amin'izao fotoana zao ny hirarinay dia mba hanomboka iova fijery amin'izay ny atoko politika ka mba hitondra hevitra hitondra fisainana mba handrafitra nyity fisainana malagasy satria tsika nge nipotehany vahina nge ny fisainantsika tamin'ny fanjanahantany ary niezaka nampizarazara amin'ny malagasy izy niezaka nanova zavatra be da be tao anatin'ity lohany sy fisaina amin'ny malagasy ity ary izany zavatra izany mitaky fanivana any fotony fa ny zava-misy tsy azo atao mihitsy ary za eto dia mametraka hoe tsy afaka hanova isika raha olona anankiray tonga vany miaraka amina hevitra entina amin'ny sakosy fotsiny no entina hanova amin'ny firenena fa raha tsy miditra ny fotonytsika manabe ny olom-pirenena mifanaraka amin'io hevitra entinao io zany hoe raha tsy miainga any amin'ny olom-pirenena mihitsy zany ny fanivana ary aza manatenitsika fampandrosoana tsy miaraka amin'ny vahoaka malagasy any fotony raha tsy misy izay fifamatorany fikambanana natoko politika izay amin'ny vahoaka ety fotony amin'ny alala ny fifanankalozan-kevitra fa tsy fizaran-javatra tsy ho tafavoaka ny firenentsika ary io fa fanabeazana ny fotony io no ananatsika olombanina fa ny olombanina neny tsy ampy eto amin'ny firenena
ny olombanina ny tsy ampy eto amin'ny firenena ary izay fanovany fotony izay lavitrezaka tsy 100 andro zany tsy ron-jato andro zany fa amatonany zany ary raha te hitondra any amin'ny tena fanovana isika dia miainga ny fotony io ary maharitra izay fanovana takin'ny firenentsika izay ary petsaka ihany koa ny endrim-panabeazana takin' izay raha mijery ny zava-misy manao hoe tadilo tsika fa iverina am'la hoe tanora mandray andraikitra eo amin'ny raharahanpirenena rehefa mampitaha moramora atao tsaika ato eto dia mahita fa mpitondra amin'izao fotoana izao no isan'ny tanora indrindra ngamba hatramin'izay tantara teto Madagasikara tanora ianareo anatin'ny plateforme manahoana ny fahitanareo tao anatin'ity fitondrana tetezamety ity rehefa ny tanora zany ny nahazo sehatra toy ireny mbola tafiditra ao anatin'ilay velam-pandriky ny filalaovana politika nahazatra tsy nisy fiomanana ihany ve ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany ny dikany aminareo sa nisy zavatra nampiavaka azy eo amin'izay hoe tanora zay satria tanora amin'ny filohan'ny tetezamety aloha aisan'ny sandrany indrindra tamin'ny filoha rehetra nandalo teo izy raha jerena ataoko hoe amin'ny foniny ivelany io zany raha ataotsy hoe oharina ny fanomezana fa zao moa fotoana ny fifanolorana fanomezana dia raha jerena ny foniny dia misy soratra hoe tanora fa rehefa sokafana ny ao anatiny ao tsy fantatra raha mahita an'izay ianao raha tsy resaka fotsiny azy zao hoe 12 ny isan'ny vondrona politika nanao soniny tondrozotra ohatra izay manapa-kevitra ny amin'ny fiainan'ny firenena ireo fa mba halaharo hoe le 12 dia anontaniako ianao hoe firy ny tanora ny dik izay a fa fijeriko azy zany mbola ravindravina antetina aloha zao ilay tanora miditra amin'ny sehatra ny fiainam-pirenena mbola ampahany vitsivitsy zany mbola tsy afaka mahita hoe tena mbola lay endrik'ilay tanora sy lay ataoko hoe endrika vaovao eo amin'ny fanaovana politika satria ny vanim-potoana ny tetezamita teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao rehefa misy atsontsika hoe hetsi-bahoaka na révolution dia raha ny lojika zany raha ataoko hoe ny tokony ho izy dia tokony isy andiany vaovao mpanao politika mipotra mitondra hevitra vaovao mitondra fisainana vaovao mitondra zavatra hoe ity ny eritreretina fa asosy atsara nyity fireneny ity indray mihoatra no zay lasa zay ary ny teny mahazatra moa ampiasain'ny vovonam-piainan'ny tanora dia tsy afaka manamboatra zavatra vaovao avy amin'ny zavatra tota isika dikan'izay a ny tetezamita tahaka izao dia tokony sehatra ahafahan'ny tanora ahafahana andihany vaovao mipotra ary ireo andihany ireo tsy tokony andihany tonga ho azy milatsaka avany fa tokony andihany ny omantena tafiditra ao anatin'ny fanomanantena ve ahoana ny fomba niliana nireo efa le talotsy ahafahana manamboatra vaovao izy ianareo anisan'ny atao hoe fanomanantena zany zay hoe rehefa ianao nge hitan'ny olona hoe mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina mitondra hevitra eo amin'ny fiarahamonina mitondra fotom-pisainana vaovao sy fiasa vaovao amin'ny fiarahamonina dia manomboka ny olona no mitady ary nareo reto tokony omena nyity andraikitra ty ary zay no fanabeazana ampiasaina ao amin'ny vovonam-pirenena tanora hoe aza mieritreritra ianao fanana andraikitra ao amin'ny firenena nefany a ao amin'ny sehatry ny ankonanao sy ny fiangonanao sy ny fokotaninao sy ny zay ataoko hoe fiarahamonina ainanao ianao a tsy hita akory zay fandraisanao andraikitra zay ka zay dia mampirisika ny tanora rehetrarehetra anisany hoe mandraisa andraikitra amin'ireny sehatra reny fa reny ny ahafahanao miomantena ary ny PNJ na ny vovonam-pirenen'ny tanora amin'ny alalan'ireo asa samihafa ataony dia efa fanomanana sahady ny tanora amin'izay fandraisana andraikitra zay ny olana mipetraka teto amin'ny firenena nge misy ihany ny tanora hoe mahafeno zay fipetra zay fa ny zava-misy iarahana miaika angambo zany aranao koa dia mahafantatra tsara ny tantara fa indraindray alay-panahy ny mpanara-baovao ny olon-tsotra rehefa mitazana hoe iza daholo ny mpitondra ao ambony ao dia mahita ny anarana miverimberina alay-panahy ihany eritreritra hoe fanahoana ny fitondrana eto Madagasikara ny toa hifantovataranaka izy ity fanakaiza ny tanora inona no mamatotra an'ireo olona ireo anaty fitondrana ka na misy ary ny fandraisana andraikitra ataon'ny tanora ombien'ombieny ary tena pofo tsy azo lavinao isika teo hoe ny tanora foana nge matarika hetsi-bahoaka eto Madagasikara fa eo ihany le mihoatra fa tena tsisy ilay toerana reo aveo fa miverina dia ny mpandova ny fitondrana efa teo ihany mbola mipetraka eo ary mibaraka ankehitriny mbola misy foana zany anarana mipetraka izany marin'izay ary izay na tonga hoe amin'izao vanim-potoana ny tetezamita itsika izao no vanim-potoana tokony hitsanganan'ny tanora andao manina raha faranantsika amin'izay zany fa andao a ometsika sehatra ny andihany vaovao amin'ny fanaovana politika zany tsy milaza hoe ailika daholo ny zokony io misy fomba fiteny hoe si jeunesse savait si vieillesse pouvait
raha mbo fantatra ny tanora mantsy ary raha mbo afaka nanao mantsy ny zoky olona dikan'izay a misehatra ahafahana ifampidinika azona traikefa amin'ireny zoky reny fa iveriko fa ilay heritsaina finiavana herim-batana fahavitriana nanany tanora malagasy rehefa tsy alefantsika amin'ny zavatra tsara io dia andeha any amin'ny zavatra tsy alehany io ka izay le fijoroan'ny tanora sy fitsanganan'ny tanora zay a vanim-potoana zao ary zany ange nijoroan'ny vovonam-pirenen'ny tanora hoe andao hiaraka ny tanora rehetra andao iomatena itsika fa io no zay natonga anange nanao fivoriana eran'ny Madagasikara zay mba hoe any amin'ny sehatra any amin'ny faritra samihafa fe dia anaran'olona ray sy roa miverimberina araky ny tenenina foana hoe rehefa faritra ianina dia ianina zay nao rehefa mifaritra zao fa maninona ny tsy mba misehatra fahan'ny tanora ao atoerana ary fantatra fa tsy mora nge zany satria vao mitsangana nge ny tanora dia efa manomboka tonga ny fanapepona vate amin'ny sehatra samihafa misy iainanay PNJ zany iainanay zany any amin'ny faritra samihafa ary indraindray fandray amin'ny mpikambana samihafa dia hita hoe tsy mora le izy kanefany a tsy hoe sarotra dia tsy atao fa tsy maintsy atao io raha tiatsika ny anovan'ny tantaran'ity fireneny ity ka tsy mankivy anay zany na deo ary zany ataontsika hoe sakatsakana samihafa zany a eo amin'izay mety ho sehatra fahan'ny tanora miditra antsehatra eo amin'ny raharam-pirenena tsy mankivy anay zany fa ary zay no nafinaritra tato amin'ity vovonam-pirenen'ny tanora ity tsara fantatry ny vahoaka malagasy fa ny nanaovana n'izany feonam-be pirenen'ny tanora zany ange na ny nanaovana n'ity PNJ ity tao arinany zany ange fa tena tsorina aminao hoe raha olona tsy nanana fiaretana zay efa ravy ty fa fiaretana tao anatin'izany rehetrarehetra zany ary misy fotoana atao aminay dia rehefa sahirana dia tena hoe manao tsy paipaika mba hahafahan'ity zavatra ity mihodina mba hahafahan'ny amana samihafa midina any amin'ny faritra dia tsy paipaika ny atao ary izay finiavana zay hoe ity tsy maintsy ataontsika satria faresen-dahatra ity ary tsy maintsy alefatra amin'ny farany faravolana namelomana nyity vovonam-pirenen'ny tanora ity efa ravy ity fa n'izay le finiavana sy fitiavana ao anatinay zay mbola mahatonga anay mijoro hatramin'izao hoe andaontsika andeha hitaona ny tanora hoany amin'izay fomba fanaovana politika vaovao zay eto amin'ny firenena ho avy ny fotoana fifidianana fanontaniana manitikitika ampijery ihany koa zao hoe eto ianareo anatin'ny vovonam-pirenen'ny tanora inona no mety ho toerana isan'izany vovonam-pirenen'ny tanora zany a ao anatin'izay fiatrehana fifidianana zay hanana olona tolotra ve izy hanohana kandida ve izy sa anabe fotsiny arotsaka amin'ny asa-panabeazana ny olom-pirenena amin'ny lafin'ny fifidianana izy aiza ny toerana isy azy amin'izay fiatrehana fifidianana zay zay fanontanianao zay a dia fanontaniana nedikevitra atao anatin'ny vovonam-pirenen'ny tanora ary zay adihevitra zay no mahatonga anay hoe andao ary isika voamera politika rehetra era Madagasikara miampy mpikambana PNJ andaotsika hiadihevitra anao fionam-be anankiray tsika handray fanapaha-kevitra hoe ahoana ny ataontsika manoloana n'izao firenentsika zao izay hiditra amin'ny rafitra vaovao hiditra amina repoblika vaovao ary amin'ny sabotsy 12 ny volana janoary dia izy izay fionam-be na zaika be zay ary ao anatin'io zaika be io zay no handray fanapaha-kevitra fa ity fireneny ity tsy azontsika vela amin'izao fa tsy maintsy mitady sehatra isika tsy maintsy mitady fomba isika ahafahantsika hoe ainona ny anjara tokony ho raisintsika tanora tsy tonga ve ny fotoana hitsanganatsika ka andraisana fanapaha-kevitra entitra amin'ity fireneny ity amin'io 12 janoary io zay dia hanao an'izay feonam-be zaika be zay ary ny fanapaha-kevitra raisina dia ny andro-tsy io ihany ary anasanay ny vahoaka rehetra eto Antananarivo indrindra tsika tanora amin'ny lanonana famaranana dia avoakanay hoe ity ny fanapaha-kevitra raintsika manoloana n'izany hoe fifidianana zany manoloana n'izany hoe ahoana ny mety ho sehatra hidirana eo amin'ny raharam-pirenena manoloana n'izany hoe ahoana ny sehatra hitezantsika ny vahoaka malagasy sy ny tanora malagasy ary amina fotom-pisainana mampandroso ny firenena fa tsy fotom-pisainana mandetika ny firenena dia andray an'izay fanapaha-kevitra zay ary ny vovonam-pirenen'ny tanora dia tsy voafatotra izanisa na baikoly izanisa amin'izay fanapaha-kevitra ho raisina eo mijanona amin'izay raharam-pifidianana zay ihany ny fijerinareo ny fanomanana n'ilay fifidianana sy ny firosoana ao amin'izay fifidianana zay satria betsaka ny resaka betsaka ny adihevitra mametraka hoe ara-teknika mety azo eritreretina ny andafo rarina fifidianana amin'ny tety andro zay navoakany zareo anivon'ny senita
fa amin'ny ara-politika sy ny toe-java-misy eo amin'izay tontolo enana politika eto Madagasikara zay dia mbola betsaka mametraka paraingo, mametraka aya ny amin'ny atateraka na tsy ny fifidianana. Ny PNJ manahoana ny fijeriny an'izay fanomanana ny fifidianana sy ny tontolo politika ary ny maripana politika eto amintsika zay. Ny voalohany ianao amin'ny resaka fifidianana, marina tokoa ny resahanao fa hoe ara-teknika io, zavatra azo atao ny manomana ara-teknika, olona sy fitaovana sy ny ety manana zany dia azo fitaina zany. Teknika be zany. Ary everiko fa tsy tokony isy ny sakana tsy ahavitanana zany. Eo amin'ny lafiny ara-politika ny tena manahirana ho ianao, ary marina le izy satria ny zava-misy dia any amin'ilay iza ny afaka ilatsaka, iza ny tokony ilatsaka, dia mandeha ny adevitra hoe nini, tsy nini, sy ny sisa. Zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa fijery ny PNJ azy dia tsotra. Any amin'ny mpanao politika zany izao mibaolina. Any mpanao politika mibaolina, isy ny fifidianana na tsy isy ny fifidianana. Ary eo zany mbola mitaky amin'izay an'ilay toe-tsaina tena hoe manana an'ilay toe-tsaina sy ilay ataoko hoe etika ve ianao entina miatrika an'izay tontolo ny fifidianana izay. Anisan'izany ohatra ny fijerinay PNJ dia tsotra, zany olona ilatsaka filoham-pirenena zany aminay dia olona modely eo amin'ny fiarahamonina, olom-pirenena modely. Ary ny any ivelany ange sarotiny zany, tsy mandrosondroso foana ange États-Unis. Raha tsy resaka tsika afa-tsy fifidianana farany teo hoe Mitt Romney ny faninana tamin'ny Barack Obama, fa manino ny Mitt Romney ny sahirana na dia ataoko hoe natanjaka ihany ary ny atoko républicaine natao anatin'ny fandaminana tamin'ny enti-manana samihafa tamin'izany fifidianana zany. Ny antony dia tsotra, nga Mitt Romney dia mpandrarana, ary tao anatin'izay fandrarana nataon'izay izy dia nisy fotoana izy niezaka mba tsy dia andoha hetra be loatra ka nitady ny fomba rehetra ampienana ny hetra alohany amin'ny fanjakana Amerikana. Izay fotsiny dia ampy nampiena ny lanjany Mitt Romney teo anatrehan'ny Obama. Satria amin'ny Amerikana zany filoham-pirenena zany dia olona manao ny adidiny amin'ny fampandrosoana ny États-Unis, fa tsy olona mitady fomba tsy andaovana hetra ao amin'ilay firenena misy azy. Feto amintsika hoe misy olona tena tsy fantatro mihitsy hoe ty hoe tena ara-dalàna amin'ny resaka fandoava-kehitra sy ny sisa, resaka zany fotsiny. Raha ito amintsika Andriamatoa Nefson Jean Désiré manana karazana sorotrendrika profil ve apetraka ny PNJ hoe olona toy izao no eritreretiny hoe tokony ahafeno ny fipetra hofidiana ho an'ny vahoaka zay satria any États-Unis raha ny démocratie américaine ny jerena dia efa mipetraka manana lanja goavana be ny fandraisana andraikitry ny olona sy ny fahalalana anatin'ny fandraisana andraikitra ohatrany nazavaina to. Fa eto amintsika iverina fa ilaina mbola taridalana ny PNJ hoe afaka mamoaka sorotrendrika na profil hoe zao ny profil iverina fa tokony mendrika apetraka ao filohan'ny Madagasikara zany. Ny PNJ ny resako teo aloha dia hoe olom-pirenena modely aloha. Zay aminay zany ny tokony olom-pirenena mieritreritra ilatsaka hofidiana. Ary eto dia miantso zay mieritreritra ho kandida rehetra, zay mieritreritra ho kandida filoham-pirenena mba tokony andiny tena manoloana ny vahoaka malagasy mbola azo atao modely ve za eto amin'ity firenena ity. Satria mety misy nge olona efa fantatra ianao ve olona efa fantatra hoe nanodikodim-bola tariananary, ary zay ny tokony ahatonga antsika vahoaka malagasy sarotana ange. Olona efa nanao adalàna tery fatakoko fatam-pirenena, fa satria manana ny vola sy manana ny enti-manana dia lolo avy natapony loha. Nefa hita fa tsy ho modely tsony ho an'ny firenena. Hita ka zay tsy mahagaga ny firenentsika raha manjaka ny fahalovana amin'izao fotoana izao na ny corruption. Satria misy olona efa fantatra izao fa manana n'izany fotom-pisainana zany niaraka tamin'ny ekipa samihafa niaraka tamin'ny tao, nefa mbola omeno atao ohatra ka raha olona mpanao tratry ny fahalovana ohatra ataoko hoe modèle zany dia ohatrany ahoana zany le olona maka modèle. Anao Andriamatoa Nefson Jean Désiré zavatra manahirana mantsy rehefa miresaka an'izay ianao dia zao hoe eto dia apetraka ihany koa voizina ny kolotsain'ny fifamelahana, fifandeferana. Hatraiza no mipetraka ny vala famaritana izay fifamelahana sy fandeferana izay ary hatraiza no efa ioarany resaka hoe makany tsy maty maloto tsika araka ny teninao teo hoe olona efa maloto zao fa apetraka hoe fifamelahana, fifandeferana dia mipetraka indray hoe tsy maninona fa azo leferina io. Zay indrindra raha ny fotom-pisainana malagasy ataoko hoe kolotsay-pitondrana teto Madagasikara tamin'ny fahiny
dia marina fa tamin'izany fotoana izany nisy ny antsoina hoe tsy maty maloto fa nareo tsy maty maloto reo raha dia mbola nisy fepetra hoe tsy maty maloto ianao amin'ny mpanjaka fa raha mivahoaka ianao maty malota na dia nisy ary hoe ireto dia olona tsy maty malota ny satana tamin'ny andro taloha zany fa na ireo ara dia raha diso amin'ny vahoaka kosa ianao dia tsy mipetraka ntsony tsy maty malota fa le mpanjaka izay nanome tombontsoa anao amin'iny ianao no mety tsy maty malota amin'izao fotoana izao amin'ny teny ianao atraizany kolotsaina zao matso ny fihavanana ny voizana n'le hoe alao atao ny fampihavanana dia mba samy ohatra zao daholo fa samy diso teto amin'ity fireneny ity ka raha samy diso teto amin'ity fireneny ity ange dia mivoakatra migadra any ampontsy nefa ianao mpitondra fanjakana izay tokony ho modely satria mpitondra fanjakana zany hoe mahazo ny tombontsoa rehetrarehetra zany karamany tsara manana ny tranony izy mena fiara indrindra raha hoe ataoko hoe minisitra sy eo amin'ny sehatra ny gouvernement zany na fitantanana sehatra ambony samihafa dia ao anatin'iny efa omena sehatra mba manamaivana amin'ny fiainanao ianao no mbola manao zavatra fafa iveriko fa tsy mifanaraka zany ka hatreto zany ny hitako dia amin'ny maha-olombelona ny fifamelanany tsy midika hoe tsy raisina ny adalàna nataonao fa tokony misy fanomerana ny adalàna nataonao ary zay natonga hoe raha tena matsiaro ianao fa olo-pirenena modely ary zay ny anay ilay antsoina hoe filoham-pirenena dia tokony teny ianao aloha hipetraka efa mba nazo famelan-keloka ihany efa mba natao ihany ny fampihavanana alao hipetraka ianao dia alao mba olona modely ho an'ny firenena nipetraka eo ary zay ny tena hoe fahalovana satria za zao tamin'ny fotoana samihafa nahita tsy aiko tamin'ny gazety izy iny teny hoe miditra ny fifaninanana ompo tsara ianao dia efa misy mandovola be ho ny voatafiditra amin'izany dia mahavariana zany fa eto amin'ity fireneny ity raha ohatra n'izany mameno ny sehatra samihafa misy olona ny any zany mety hoe chauffeur taxi izy na mety miasa tanangadiny ataony na dia maranitra sy tokony ho tonga amin'ilay toerana ary satria tsetseman'ny olona mahitahita sy manam-bola ny sehatra misy anazy ary zay ny mahatonga na mimetraka hoe raha tsy olona modely teo misehatra ny lalovany samihafa teto amin'ny firenena iveroka tsy afaka nymelesona tsara ho an'ny vahoaka malagasy ny tompony andraikitra samihafa izay aminay ny ataoko hoe profil ataoko hoe raha ataoko hoe tsy anganan'olona fototra zany dia izay aloha mety ho ambinambiny mety apetraka tsika eo fa zay amiko ny fototra hoe mipetraka ambonin'izay olo-pirenena modely tamin'ny sehatra nisy an'izay ho an'ny olo-pirenena na ny vahoaka kosa ny fahitanareo azy ve satria volana sisa ny isaina dia ho tonga ny fifidianana lay fomba fanaovana politika na pratika hatramin'izay zay mbola tsy karitreny foana araka ny teninao teo inona no fanovana azo andrandraina amin'ny fifidianana io raha toka mbola tsy miova ihany koa lay kolotsaina eton'ny vahoaka mifidy ahoana ny eritreritrareo ao anatin'ny orona telo volana io ahafahana manovan'izay ao anatin'ny 2020 nisan'ny faritra ny distrika 720 manerana amin'ny Madagasikara io tena ataoko hoe asa goavana io raha milafin'ny andra dia titanika moa filaza azy dia zavatra goavana zany resahanao zany satria tena mahakasika mihitsy nilay ataoko hoe fanorenana firenena vanona zany zavatra resahanao zany io za dia somary variana ihany ary eto mitodika manokana amin'ny selita satria andraikitry ny selitany ny fanomanana ny olo-pirenena amin'ny fifidianana ary ny fanomanana ny olo-pirenena amin'ny fifidianana zany tsy hoe atao fotsiny izay hatafiditra azy anaty lisy-pifidianana dia ara-dalàna ny kara-panondrina fa ahoana ny ahafahany olo-pirenena manana fisainana mahay mandanjalanja io moa zany amin'ny teny frantsay dia adiko amin'ny teny gasy hoe tsy ny hoe liberté de choisir ozy ny fahazana fa ny capacité de choisir zany hoe tsy hoe afaka mifidy ianao fa zao mahay mandanjalanja amin'ny tokony hofidiana ihany koa ianao ary everiko fa zany fanabeazana ary ny vovonam-pireneny tanora amin'ny sehatra izay andehanana dia mitondra n'izay fanazavana izay hoe ny problème antsika malagasy dia satria izy amin'ny bogosy kokoa avany avay izy n'olon'iny manahoana ny mety ho farifariparim-panana ny ohatroatra zany lasa fepetra ifidianantsika olona anankiray fa tsy hoe inona ny fotom-pisainan'iny olona iny hevitra manahoana ny fotoran'iny olona iny sy ny samihafa rehetrarehetra ka zany fanabeazana zany ary everiko fa misy sehatra ngezabe anankitelo farafakeliny tokony hetsika dia n'izao voalohany amin'izany dia ny sehatra ny ainao manjery tahaka n'izao sehatra satria izao zavatra ataontsika izao nge efa fanabeazana olo-pirenena efa fanabeazana olo-pirenena tokony sehatra zany amina ainao manjery rehetra ira Madagasikara amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena amin'izay fotom-pisainana izay zay voalohany izay faharoa dia amin'ny sehatry ny
fikambanana na fiarahamonim-pirenena zay mitaiza olo-pirenena. Reo zany efa tokony isy fanoanana matanjaka be. Ary ny fahatelo dia nyresako teo hoe anjara asan'ny senita izay everina fa anisany tokony hanomana ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izay. Ka io ngamany dia hoe andraikitry ny rehetra io tsy misy hoe ianina na ihana fa reo misehatra telongezabe tokony hahafahantsika mivoy an'izay mba handanantsika olo-pirenena mahay mandanjalanja ary mahafantatra ny tokony ataony. Raha ny fizotra ny fanomanana rehetra amin'izao fotoan'izao a eo anatrehan'ilay daty efa mifaritana ny PNJ ve mino ary matoky fa tena isy tsy teny hoe fanovana manontolo arak'ilay izy satria goavana be ilay zavatra andresahana fa misy fanovana azy an-tena aina avy amin'ny fifidianana ho avy fa tsy fanoloana olona fotsiny na fanoloana lampanondrenana fotsiny. Dia io voalohany indrindra aloha zany a dia isy fanovana azo an-tena aina ve tsy misy fanovana raha tsy misy mimpanova ary tsy misy mimpanova raha tsy miova. Ary zay ny fofona-pirenena tanora hoe tsy afaka manova ianao raha tsy miova. Dikan'izany afaka mitaratra sady ny olo-pirenena izy amin'ireo mpandro politika ireo mba ahitana fiovana aloha zay vao afaka mieritreritra fanovana fa raha tsy miova ianao tsy afaka manova. Ary marina fa olombitsy angeny tsy maintsy angany io araka ny tenin'ny namana samihafa rehefa miadevitra hoe ny hena raikilao tsy asiana sira raikilao, ny fanasina kely mandrakariva fa rehefa iny fanasina iny miasa araka ny tokony izy dia manome tsiro an'ilay sakafo zay miasa le fanasana fa ho tonga zao mitondra drano be ny propagandiko nganareo tsy atsatso ao anatiny eo ihany amin'le rano be dehibe. Marina zany hoe mety ho tonga izay a kanefa n'izany mety hoe raha tsara fototra raha miorina ambony vatolampy na tonga ary mitondra drano tsy rodana io. Fa zay zany no hoe mila mitsangana ny tanora, mila mitsangana ny olo-pirenena ny ray aman-dreny zay mieritreritra fa tokony efa iova amin'izay dia mirahina manodidina na hevitra sy faharesen-dahatra anankiray mba hirosoan'ny firenentsika any amin'ny tsaratsara kokoa. Ny valapatra tanteraka atao anatin'ny resaka politika sy ny raharaham-pirenentsika ary ny fomba fijerin'ny PNJ mita amin'ilay voamera politika ao anatiny sy ny voamera fandraisana ndraikitra amin'ny firenena fa misy voamera hafa ihany koa ao anatinareo ny PNJ eo makasika ny lafin'ny toe-karena, ny lafin'ny fanabeazana, hijery ny lafiny sosialy tsika amin'ny toy ny fandaharana sady mizotra makany amin'ny famaranana ihany. Ahoana ny eritreritrareo anatin'ny PNJ amin'ny antsoina hoe fanarenana satria isaky misy krizy eto dia mitaky fanarenana goavana ary maharitra foana zay na ara-toe-karena na ara-tsosialy. Mikasika ny toe-karena aloha dia voalohany indrindra ny tena hitako hoe zavatra goavana tsy ampy eto amin'ny firenentsika dia ny famokarana. Raha tsy mamokatra isika tsy hitombo ny arenan'ny firenena. Ary mifandray amin'ny resaka fanabeazana zany resako anao zany hoe raha tsy manabe olona hiasa sy hamokatra isika aza mieritreritra firenena ho tafarina. Ary eo no lesona tokony hotsoahana hoe marina fa sahirantsika izao, marina fa tena manahirana amin'ny fiainana fa ny sehatra anankiray zany dia tokony hoe ahoana ny hahafahantsika mahatonga andreo tanora malagasy heritsanjo sy heritsaina be da be ananantsika ireo satria ny ataoko hoe ny andro tokony firenen'ny ponina eto amintsika na ny atsasany eo eo tanora vonona hiasa avokoa dikan'izany arena miotrika angereo zany. Ary ny fiteny hoe ny arena voalohany dia ny olona ananantsika zany le olona fa ny olona eto amintsika dia ahoana ary ny hahatonga andreo olona reo hamokatra. Eo amin'ny rafi-panabeazana zao dia miresaka fotsiny hoe Madagasikara dia firenena anankiray manana otrika arena ara-pambolena ohatra sy ara-piompiana ary amin'njono. Fa za miteny aminao firy ny sekoly fiofanana mikasika amin'ny fambolena eto Madagasikara. Raha ny ingénieur zao dia amin'ny agrôny tena misy angamba dia mety nisy ataoko hoe université tsy miankina ray na roa manampy azy. Nisan'ny ingénieur mikasika amin'ny fambolena mivoaka isa-taona dia 20. Ireo 20 reo zany no isahana isa-taona ny ataontsika hoe tatsamina tapitrisana eto Madagasikara. Azakaka raha tsy mandrositsika. Ka hoe ny zava-misy amin'izao saika fiofana dia hoe lalàna, fitantanam-bola, fitantanana, serasera. Fa inona moa no tantaninao raha tsy misy vokatra. Zany aza mila fanovana goavana be ho an'izay mieritreritra hitondra ny firenena ahoana ny hahafahan'ny malagasy mamokatra eto amin'ny taniny. Miteny aminao eo le lafa fanofanan'izay ohatra misy manitikitika ihany satria zao ny resahana foana nanomboka tany amin'ny taona 20 tany no any ilay hoe fampifanarahana ny tolotra
avy any amin'ny sekoly sy ny tinady eo amin'ny tsenany asa ny zava-misy kosa moa ahoana no andeha ampiasa vola nangana ivitoeram-pampianarana ambony ny olona anankiray kanefa ny vokatra avy ao tsy azo miantoka fa ho tsy fainy eo amin'la tsenany asa ahoana araka ny hevitry ny penjiny ahafahana mamboly manery an'izay tinady irona amin'ny resaka hoe famokarana eny ambanivohitra zay satria rehefa mipoitra izay tinady zay a dia miforona ho azy a ny sehatra ahafahana manomana tanora manampaizana be deabe eo any ambanivohitra fa raha mbola tsy misy zay tena tinady marina izay a azo tsapahitana no sehatra azy io a mety tsy azo metsiny ny olona mampiasa vola amina fanofanana hoe ahoana izy no ampiasa vola amina zavatra tsy hitany eo amintsena ohatra tamin'izany fotoana zany le tsinona resaka hoe inona ny tinady eo amitsenan'asa dia inona ny fiofanana saza fa tokony efa miditra dingana ambonin'izay tsika hoe ndao tsika hanofana olona mokatra zay ny tokony ataotsika fa tsy hanofana olona fotsiny hiasa sady asa zavatra misy a raha ny asa foronina sy ny tanora tonga amitsenany asa tsy hifanaraka mihitsy reo satria tanora tena amanetsiny amanaly ny isataona mivoaka fa ny famoronana asa sy ny asa mitsangana sy onorina asa mitady asa tsy mahafeno an'izay tsy maintsy miditra ny famoronana asa ary mampalahelo tsara fantatra ny voaka malagasy zany fa ny vola atokantsikane eo amin'ny resaka ataontsika hoe fanohanana tanora mba manana tetika asa madinika folo angeny mba tanora mahazo an'izany ao anatin'ny taona ray eto Madagasikara folo amin'ny ministera io zany ary amin'ireo olona folo ireo a dia folo tapitrisa raimbilanja roa tapitrisa ariary eo ny vola omena ny olona anankiray safia zany raha ataontsika miteny atambatra izy io dia mizato tapitrisa di 100 millions FMG na roapolo tapitrisa ariary isa taona mba bolongambola ho an'ity antsoina hoe tanora malagasy mampalahelo ane zany ary zany zao adevitra hoe ampidi-bola be tsika zao amin'ny resaka arenakibon'ny tany reo orinasa goavana anankiroa mitrandraka arenakibon'ny tany eto amintsika ampiditra amina anjatony tapitrisa dollar isa taona amiko zany ny fampiasana n'io vola io tokony adihevitra era amin'ny firenena zany ka ataoko hoe débat national moa fiteny azy na ataoko hoe fionambe pirenena mihitsy manapaka ataotsika inona io fa tsy olona tonga eo a no ampiasa azy amin'izay fanapahan-keviny manokana fa za mahita fa raha misy ampahany amin'io mba hatokatsika hanohanana ny tetikasa ny tanora malagasy milaza aminao fa feno tetikasa eto Madagasikara iresaka fotsiny any amin'ny faritra Morombe zao ohatra ny faritra Morombe misy sampana penji matanjaka tsara ny tanora any ange vao 12 taona dia efa mahay mandrika mandeha any an-dranomasina sa izay ny kolotsaina tany fa raha ireo tanora ireo nge mahazo fiofanana hoe ahoana ny fomba atao hitehirizana sy karakarana an'ireny vokatry ny ranomasina ireny mba hanome lanja kokoa resaka fiofanana tsotra zany a nefa ny mety hiteraka asa sy hiteraka reno amin'ilay faritra fa ny olana tonga vana izy a ny andro mafana potika vetivety izy a amidy mora letana na arina rehefa no nefany a zany sehatra zany hoe inona ny arena misy ao an'ilay faritra inona ny azo amadihana azy a andao asitsika sampam-piofanana mahakasika an'izay eo raha tsy mampifanaraka an'izay tsika tsisy orinasa hitsangana eto Madagasikara tsisy tanora forona asa eto ary everiko fa raha tena tia tanindrazana dia tokony any amin'ny tanora no alefany ampahany vola betsaka ary tsy nirendrarendra fotsiny fa amin'ny teny malagasy ange dia misy ny antsony hoe mahasoa dia misy ny mahafinaritra na ray malagasy dia ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra ka aiza raha le mahasoa ny tanora amin'izao fotoana izao miandry an'izay tsika amin'izao fotoana izao ary everiko fa lalatsaina tokony andehanantsika izany mialohan'ny tena marana na teboka anankiray rehefa miresaka fiarinitsika dia tsy azo sarana nalay atao hoe fototra iangan'izay fiariny zay raha miresaka ny tontolo ambanivohitra sy ny asa iny amin'ny famokarana nisan'ny olana mahakely risipony olona hifototra amin'izay famokarana zay ny olana amin'ity resaka fananantany izay mbola mitaraziko aty ny fijerinareo an'io sy ny fomba hamahanana io satria rehefa tsy milamina izay fananantany zay tsy misy ny antoka ahafahan'ny olona mamokatra ny ambanivohitra hoe amboly izy a nefa tsy hotony vokatra rehefa aveo fa ho avy ny fanesorana azy amin'ny tany ho avy ny eto amintsika moa zany matetika mety ahy azy na fermazy angambany hoe mandohatsasany amin'ny vary eo izy masokarena tamin'ny variny nefa ny atsasaka ilay vokatra tandrifany tsy mahasarona zay tsisy rispo omena nyreo tatsasany tanora tatsaha mihitsy zany aloha zany hatreto zany hoe dia mahita hoe mbola ilo zany le mpitondra fanjakana 200 taona lasa lavitra isika amin'izao fotoana izao dia 200 taona lasa dia nisy mpanjaka anankiray teto dia nameny hetra ny vahoaka mizarainy tany dia na mizarainy angady dia reny namokatra dia nanankarena amin'ny fanjakana
fa amin'izao fotoana izao ny tatsaha any faritra ataoko hoe mahajamba iny zao dia fahitantsika an'izany hoe misy tatsaha namboly teo nandritra ny 4 taona dia tonga vany misy olona mpanambola anankiray manana fifandraisana amin'ny olona mboly dia anaity ka zay zavatra zay zany ny hitako hoe ny tokony ataon'ny firenena zany matetika dia ny lalàna no entintsika mijery ny zava-misy ary ny tena marina tsy zay ny zava-misy no ahafahantsika mametraka lalàna ka ny zava-misy zany le rehefa tsy fantatra le tatsaha le lalàna fa hoe mipetraka teo izy tsy nisy mikitikitika fa raha ny tokony izy zany tokony misy kazana hoe inventaire mihitsy nasionaly indrindra reny tanin'ny mpanjanaka ataoko hoe voanjo taloha na le colon reny izay ataontsika hoe mamokatra satria ny fidiny manokana hainy reny dia betsaka ny tatsaha tateoriana izay ataoko hoe nety niasa tao amin'le faritra izy taloha na mety mifindramona izy mamboly amin'ireny faritra reny tokony izy zany karazana hoe tomba anakapobeany izavy ny faritra efa misy malagasy mba mamboly dia tokony régularisena na ataontsika hoe omena ny sehatra fiarovana azy reny tatsaha reny afa mitoetra sy mamokatra eo amin'ny faritra misy azy eny ankoatran'izay ihany koa dia tokony hojerena koa ilay faritra ataontsika hoe manokana izay ho an'ny malagasy te amboly satria misy malagasy te amboly be da be hitantsika tamin'ny roa na 3 taona lasa tao ministeran'ny agriculture nilahatra ny eny tanora hoe andao eny ambavy nilahatra tanora iverintsika hoe zanaka ty andrenivohitra fa milahatra hoe andeha hidina any ambanivohitra zay amboly misy sehatra zany everika tokony amporoborobona an'izay ary fahatelontsika vao miditra amin'ny sehatra reo le hoe mpanambola afaka manatsary tany goavana be satria tsy mety ary amin'ny malagasy ty tany ty mahasamihafa azy amin'ny fisainany era-tany masina ny tany amin'ny malagasy masina io misy ataoko hoe sacré mozy izy ny teny vahiny manakasiny io tany io aminy ary raha io ny kitikitianao sarahanao amin'ny tany ny malagasy zany zavatra nisany mafy indrindra eo amin'ny fiainan'ny malagasy ka io dia hitako hoe mila fanavojana angeza be eo amin'ny sehatra fananantany mba hahafahan'ny malagasy ny azany tsotra hoe ny malagasy sehatra malalaka hiary eto amin'ny tany na misehatra ny fambolena io na misehatra ny samihafa tapitra ihany koa ny fandarantsika Andriamatoa Ranefson Jean Désiré indray mbava mitinana sy amarananao azy ny amaranako azy dia zao izahay tanora dia niomana ary tonga amina kion-dalana andraisana fanapahan-kevitra izahay ary zany no mahatonga anay hanao fionam-be amin'ny sabotsy 12 janoary zao eo andrefanambojanaary apitan'ny orinasa Simelta io toerana io dia toerana ny maraina ahafahanay tanora manerana Madagasikara mantsatony maro zay no avy eo ifanometana ny ifandinika ary andray fanapahan-kevitra ny amin'ny fitsanganan'ny tanora inona no ataontsika ho amin'ity firenena ity ka eto zany amin'ny anaran'ny tenako manokana sy amin'ny anaran'ireo tanora malagasy izay vonina niaritra rehefa niaritra hatramin'izay ireo manasana atsika vahoaka n'Antananarivo tsika ray aman-dreny tsika rahalahy tsika tanora amin'ny rotolakandro zay haneo an'izay fanapahan-kevitra izay manasa anareo tongava ny fanotrona fa anjarantsika tanora amin'izay zao no manasoa amin'ity firenena ity sora tompoko lahy makasitraka tompoko vavy sotra betsaka anao Andriamatoa Ranefson Jean Désiré vahiny tamin'ity fandarana voalohany fandarana resabe voalohany ho an'ny taona 2012 ity ankasitrahana toy izany koa ny teknisiana rehetrarehetra izay niarany salahy tamin'ny fanatotsana ny fandarana ary indrindra isika rehetra tamamonina miaraka amin'ny resabe mpanome avarapatana ny fandarana isaka ny takarivany zoma toy izao mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka ny tenako mbola mitokisa ny fiarahanao amin'ireo fandarana mahasoso mahafinaritra rehetrarehetra miaraka amin'ny Madagasikara Télévision na 4 ora amin'ny 4 ora mandra-peona tompoko efa niodiadio ambaravarina ny Zandary miisa 7 mirahalahy fikarany natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samy fetina 7 amzato tapitra Vitsiana, nova sombova izy.